Ho ampitomboana ho aminareo ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanafahana tamin'ny rano. Fanafahana tamin'ny rano. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Bokin'ny Exodosy toko 4:20, andininy 7:20 hatramin'ny 1:30. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia nanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina. Dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingon-tsovaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobon'ny Egyptianina tao amin'ny andriafo sy ny rahona Jehova, ka nampifanaritaka ny tobon'ny Egyptianina. Ary nanala ny kodiarany kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany, dia hoy Egyptianina: aoka handositra ny tavan'ny Israely isika, fa Jehova no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: ahinjiro ambonin'ny ranomasina ny tanànao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina, mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingon-tsovaliny. Dia nahindritry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina. Rehefa madiva ho maraina ny andro, ary ny Egyptianina nandositra akanjo nitsenan'ny rano ihany izy, dia nariany Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptianina. Ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingon-tsovaly, dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely, koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Izany no namonjen'i Jehova ny Israely tamin'izany androany mba tsy ho azon'ny Egyptianina. Ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptianina, dia natahotra an'i Jehova ny olona, ka nino an'i Jehova sy Mosesy mpanompony. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanafahana tamin'ny rano. Ny mofinainantsika an'io ry havana dia mampiseho ilay tantara lehibe, tantara miavaka tamin'ny nanafahan'i Jehova Andriamanitra ny zanak'Israely, ny ampita ny ranomasina mena nivoaka avy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Hitantsika eto ilay asan'Andriamanitra lehibe andaniny tamin'ny alalan'ny andriafo sy ny androraona, izay tsy nijanona ho mpitaridalana sy mpanazava ny dia noho ny andro sy noho ny alina fotsiny, fa tena solotenan'Andriamanitra niady, ny andriafo no nitoby teo amin'ny fahavalo ka nampifanaritaka azy ary nampahasarotra ny nandehanany, nahatonga azy rendriky ny rano. Fa mijery koa tsika ny asan'Andriamanitra lehibe teo amin'ny ranomasina mena izay nataon'Andriamanitra nisaraka roa, ary dia tonga tany maina ny teo afovoany mba ahafahan'ny zanak'Israely hiampita, ary nahatonga ny Egyptianina ho rendrika kosa rehefa tafita ny zanak'Israely. Misy mpandinika manam-pahaizana mpampianatra amin'ny université any Le Caire any Egypte
manampaizana manokana momba ny arkéolôjia, nahita vokatry ny asany tamin'ny taona 1940 tany, dia nahita singa maro tao anatin'ny ranomasina mena, izay azo antoka fa misy ifandraisany tamin'ny ity fanafahana ity. Dia nahitana fa maro dia maro ireo kalesy sy fatina miaramila Egyptiana izay maty tao. Tamin'izany ihany koa no nanamariana fa ireo izay maty tao dia tototry ny fotaka aloha ny nahafaty azy. Azo lazaina zany fa ny tanomaina no nandehanany aloha fa tsy maty an-drano avy hatrany izy, manamarina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra izany. Fa hitantsika amin'izany fa ny rano dia mety hamono tahaka ny nahafaty ireto Egyptiana ireto, fa ny rano koa mamonjy tahaka ny namonjena ny Israely ka dia tonga fefo azy tamin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany ny rano. Misy ifandraisany lehibe ity fanafahana nitan'ny ranomasina mena ity amin'ny fanafahana kristianina, fa i Kristy ilay loha ranonaina, lay miboiboka ho fiainana ho an'izay mangetaeta mila azy. Misy ifandraisany lehibe ity fanafahana nitan'ny ranomasina mena ity amin'ny batisa kristianina, ka mahatonga atsika amin'ny teny mandrakariva fa ny rano dia manasa ny loton'ny nofo izay rehetra maty, izay rehetra endrim-pahafatesana dia vonon'ny rano. Ary mbola io rano ihany koa no mamelombelona ny zavaboary, aina mitondra fiainana. Ny vita batisa zany izay nandeha namaky ny ranomasina mena dia mahazo fiainana ao aminy. Izay rehetra mila laon'ny rano ka tonga rendrika dia fahafatesana no hiafarany. Tsy azo lalaovina ny batisa, ary aoka ho fantatsika fa mitondra fiainana ho atsika ny batisa kristianina. Zany ny antony tsy hanaovan'ny kristianina intsony ny ody aina ohatra, na ametahana bokotra na vakana amin'ny tendan'ny zaza na amin'ny tanan'ny zaza, fa ny batisa no ataontsika mba hitondra fiainana ho azy rahateo. Aokary, ino ny asan'ny batisa? Sankrameta masina iasan'Andriamanitra, iasan'ny fanahy masina hitondra fanafahana eo amin'ny mino tokoa isika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, misaotra sy mideranao zahay noho ny amin'ny teninao ilay manafaka amin'ny fomba maro samihafa. Anafaka amin'ny rano ianao ka manala anay tamin'ny fahafatesana sy ny loza manambana rehetra ary ny fahavalo, fa mitondra anay ho amin'ny fiainana ianao, ary dia mivavaka izay ho an'ny vita batisa rehetra mba hiorina tsara, hiorina mafy, ho voataiza ao amin'ny fiangonanao mandrakariva, ka higoka ny tsiron'ny fiainana izay omenao azy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra raha io. Amen.